Tsy miala lavitra amin'izay nahitana fitombony ireo olona voan'ny aretina Pesta nandritra ny faramparan'ny taona 13 iny. Nahitatra Sivy ary ireo olona manaraka fitsaboana izay marary n'ity aretina ity ka avy amin'ny distrika Sivy eto Madagasikara izy ireo. Ny tombo ireo tranga mampiaya ho an'ny aretina Pesta raha ny faramparan'ny taona 13 teo. 80% ireo tranga hita raha 700 ka hatramin'ny 500 ihany izany isa-taona. Araka ny fantatra ary dia 7 ireo olona voamarina fa voan'ny aretina Pesta ho an'ny taona 13. Distrika Sivy no ahitana ity aretina ity amin'izao fotoana izao. Anisan'izany ny distrika Miarinarivo, Manjakandriana, Tsiromandidy, Antanifotsy, Ambalavoatana Sud, Antananarivo Renivohitra, Manakara ary Fianarantsoa 2 ao Ialamarina. Araka ny fanazavan'ny mpitsabo dia tsy ireo olona tratran'ny aretina ihany no manaraka fitsaboana, fa ihany koa ny fanaraha-maso atao amin'ireo olona nifanerasera tamin'ny marary. Efa hita zany hoe voatily zany fa misy olona anankiray ahina voan'ny Pesta dia efa raisina an-tanana izy any amin'ny tobim-pahasalamana ary marina eto zany fa maimaimpona ny fitsaboanan'io zany. Dia raisina an-tanana izy sy le olona izay mifanerasera taminy. Zay zany dia efa mandeha moa ny traitement zany 7 andro. Dia ireo le olona izay mifanerasera tamin'le olona voan'ny Pesta io zany tsy maintsy araha-maso anaovana surveillance zany. Araha-maso isan'andro isan'andro zany mandritra ny 12 andro. Dia rehefa tsy hisy tsony zany après le dernier cas zany au bout de 12 jours zany rehefa tsy misy cas suspect tsony ao amin'le village na le tanàna anankiray dia miteny zany le tompon'andraikitra ny-pahasalamana ao amin'le toerana manao déclaration fanambarana zany déclaration de fin d'épidémie. Milaza zany fa hoe efa tsy misy tsony. Hitanao le tany mandry tsara le resabe iny efa éteint zany efa fin d'épidémie zany iny efa tany talohan'ny farany taona. Firenena 12 no mbola misy ity aretina Pesta ity ka anisan'izany isika eto Madagasikara. Distrika 470 amin'ny faritra 13 no ahitana azy raha eto amintsika. Araka ny fantatra dia ny taona 1970 nanomboka niditra teto amintsika ny Pesta ary mbola tsy foana tanteraka izy amin'izao fotoana izao. Anisan'ny antony mahatonga ny Pesta moa ny loto sy ny fako ary ny doro-tanety ka mahatonga ireo voalavo hiparitaka manerina ny tanàna izay biby mitondra ity aretina ity. Azo tsaboana ny aretina Pesta ka ilaina araka izany manatona tobim-pahasalamana raha vao fantany vao misy mampiaya. Tokony vao mitranga ny aretina no manatona mpitsabo mba tsy hahelan'ny fitsaboana ka mety hiteraka fahafatesana.